eo amin'ny taranja badminton indray dia mpilalao misy 10 avy amin'ny ligue paritra 3 no tonga niatrika ny fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja badminton ho ansokajy olondroa miaraka lahy sy hivavy ao anatin'ity fanadihadiana ity no tanterany namana Norbert Rakotomalala trany mahakasika an'izay fifaninanam-pirenena eo amin'ny taranja badminton izay. Niova endrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja badminton ho an'olondroa miaraka lahy sy vavy. Niravaka tsy toy ny fahita isan'andro ny kianja amin'ny tafona koron-drano, arahana mivantana tamin'ny fahitalavitra lehibe ny lalao. Mpilalao misa 10 avy amin'ny ligue paritra 3 Analamanga, Vakinakaratra, Antsinanana ny tonga niatrika ny fifaninanana nasionaly. Nizara sokajy maromaro ny fifaninanana tamin'ity. Teo amin'ny olondroa miaraka lehilahy série A dia nisy mpanday anjara 12, misy 30 kosa ny série B. Ho an'ny olondroa miaraka iarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy kosa indray dia nisy 12 ny série A ary 20 ny série B. Ho an'ny sokajy vehivavy dia série A ihany izay nahitana mpanday anjara 12. Natao nitokana moa zany le double satria efa betsaka le mpilalao efa natao tamin'ny volana novambra zany championnat de Madagascar ndreo ankizy madinika manomboka U17, U15, U13, U11, U9 de natao tamin'ny décembre ndray ny senior moa misy niveau anankitelo le izy ABC de tsy ampy tsony zany le 2 andro nanaovana ohatrany mahazatra de nitady 2 andro manokana mihitsy nanaovana ny championnat de Madagascar 2018 moa zany izy tia double de le double koa misy karazany maromaro misy niveau maromaro zay ny tedavana fotoana zany satria de efa betsaka tokoa zany le milalao badminton mampiavaka kely azy amin'ity indray mitoraka ity zany de ao anatin'ny fotoanan'ny fanavaozana moa zao mety tsikaritra reo teo zany na ny sehatra ilalaovana na ny logistika rehetra nampiasaina tamin'ity zavatra ity zany de mba logistika zavatra navesabesatra entina ampiseho koa moa zany hoe vonina trano foana zany badminton hitorany anjara birikiny fanabeazana ny fanatanjahantena. Fandaharam-potoana manaraka sy ny aiza ny fanomanana ny atleta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fandaharam-potoana manaraka moa zany de afaka ray volana sy tapany de misy ny tournoi d'ouverture iny moa efa mahazatra hoe tournoi d'ouverture ny 2019 no atao voalohany indrindra fa ao anatin'izay koa moa zany de efa tsy maintsy anomana efa miandriandry moa zany zao ny convocation avy any ministère rovina no raisy ministère tanana reo présélectionné fa zay koa moa zao ny antony ny anaovana an'le tournoi ohatr' zao mba hahatonga ny ankizy zany hoe tsy hitsahatra mihitsy hanao entraînement foana fa mba misy tournoi homanina foana izy mandra-pahatonga an'izay fandraisan'ny ministère tanana ny présélectionné zay no manana ny jeu d'exil moa zany. Iantoka tanteraka amin'ny fanomanana amin'ny lalaon'ny nosy ny fédération aorian'ity fifaninanana ity.